teny tamiko olo ty Andriamanitra izy le neny dada Petera ve Andriamanitra eniko mihitsy izy niteny tamiko hitako ny tseho tamiko fa teny Andriamanitra zany fa andeha fa io Andriamanitra io mbola mitamihoatra lavitra ny samby tsy miteny dadareo io rotr'izay zany zava-nitranga dia hoy izy Lota hoe za koa mba hiaraka aminao amin'izany Andriamanitra zany. Rehefa nandeha ny fotoana hitantsika dia hoy izy ny Baiboly hoe tena voatabea i Abrahama sy Lota. Abrahama noho ny fiarahany tamin'Andriamanitra fa i Lota hoe hiaraka amin'Andriamanitra dia voatady nanan-karena marina izy, hoy izy ny Baiboly. Voatsindry mihitsy hoe nanan-karembe izy amin'ny rahalahy. Amen. Dia rehefa nanan-karembe dia fantantsika ny tontantara niady ny mpiandrombony Abrahama sy ny mpiandrombony Lota. Dia teo tonga saina amin'izay Abrahama hoe tsy maintsy misaraka tsika. Dia niteny izy hoe rahalahy andeha azafady fa mety mpirahalahy zareo dia mety ohatr'izay angamba fomba fitenin-jareo hoe rahalahy hiakandrefana za hiatsinanana, rahalahy hiatsinanana za hiakandrefana fa aiza amin'ny fidililahy. Dia teo amin'izay nitranga hoe i Lota tika zany tsy dia hiaraka amin'Andriamanitra fa le harena tia niarana amin'Andriamanitra hoe ry tany mahafinaritra be mahavokatra be ry Sodoma sy Gomora. Hitanareo misy fotoana antsika miaraka amin'Andriamanitra misy fomba hiantsoan'Andriamanitra antsika ireo tsirairay ohatra ny Lota tamin'ny voalohany hoe mba te azo hareny mba te azo vady mba te azo taranaka mba ho te ho sitrany mba te anana be dia be hoy izy paspera zay. Dia nandeha fa tsarovy hoe sao dia mba izay ny toerana misy anao androany mbola te anana foana manak'androany. Fa jereo ny ratsy ny hafarany Lota. Raha satria hoe niaraka amin'Andriamanitra araka ny tenin'ny pasera sanitra teo niaraka amin'Andriamanitra mba te fa tsy araka amin'Andriamanitra satria izy ny fiainana. Io ny ireo olona zavatra ilaina io afaka omen'Andriamanitra ohatra ny Lota rehefa tentsika hoe tadiavina amin'Andriamanitra io ozy teny Jesosy manao hoe ianareo ratsy mahay manome zava-tsoa ny zanakanareo izy maika indrainareo an-danitra mova tsy hanomenareo ny oatra dia fanahy masina. Raha fanahy masina omen'Andriamanitra antsika io vitan'Andriamanitra manome io. Zay ny ambarantsika foana manao hoe aiza rafesina hoe nazo antianina dia hoe tena tain'Andriamanitra. Fa tsara ofisarany ireo olona nefa ny valim-bavaka ne tsia ihany koa io izy zao nalahy BPC ny ankizy zao androany afaka tapabolana mivaly ny BPC mivaly daholo. Dia ne moko tsika mieritreritra manao hoe valim-bavaka le tsy maintsy mahazo fa rehefa hoe tsy mahazo dia tsy valim-bavaka tsy mahazo ka. Rehefa mivaly BPC io ny valin'le tsy naomby tsy afaka tsy misoratra fa izy vao valy. Da ne tsika mieritreritra manao hoe za tsy nahazo valim-bavaka nahazo ianao tsy mety le izy dia tsy omeny tompo fa tsy hoe kory hoe nahazo anty vao nahazo nahazo valim-bavaka anao tsia. Amen. Isaoro ny tompo saora tompo fa raha iny azy koa tahaka ny Lota. Fatary tsara nefa rehefa i Lota tafahasaraka nandeha nakaria dia fatantsika babin-tany Babilôna izy misy toetra ratsy be dia be azo ny Lota. Efa hita zao fa anjely no iseho tamin'io mbola mandan'Andriamanitra foana izy. Hatramin'ny tsy fantatra ireo olona fa nydiniko hoe misy olona mila vanina dia zanako vavy ao ataovy izay naovanareo zanako vavy mbola virjiny ireo. Tena fiainana demônia zany. Vakina amin'ny Baiboly fa tsy fantatra ianao aloha hoe zanakanao vavy matovy dia zanakanao vavy dia omenao hoe io vireviran'ny lehilahy be dia be tanàna anankiray dia io vireviran zanako ohatra zany toetra zany satria tafa-tsy niaraka tamin'Andriamanitra. Alleloia. Zay mahatonga antsika mbola teny foana manao hoe aiza misy anao isan'andro. Amen. Ao amin'i Jesosy tsarovy tsara ne mbola verina foana fa rehefa tafahasaraka tamin'Andriamanitra ne Adama sy Eva ne tsy kilotiny amin'ny problema fa Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra véritable koa izy mbola nitady satria tsy hany problema. Ny olona mitady fahasalamana ambara amintsika foana nefa i Lazarosy ne tsangana tamin'ny maty fa maty foana tsy hoe velona manak'androany. Ilaina ny fahasalamana. Tsaroviny tain'Andriamanitra be ne i Joba nefa maty foana afaka 140 ans. Ilaina fa tsy hany fatoantsika fa le miaraka amintsika mandrak'izay zay mila fantontsika mandrakariva. Alleloia. Ataontsika hoe ianao zao ataontsika hoe nitady telefôna dia mahazo le atao le telefôna misy tosy tsy fantatra ino filazan'olona azy fa le misy tosy ireny. Azonao televolana iny miakatra ambonimbony iray tsy fantatra hatramin'ny firy farany fa io ray androany na tianao na ilozanao na andao anao. Amen. Fantantsika tsara fa efa nakany Sodoma izy
tany nahazo fomba ratsy Lota. Rehefa ta Sodoma izy babo tany izy. Rehefa naverina avy any mbola loza be ny hafarany Lota. Alleloia. Zay mahatonga antsika hoe iombonana amin'Andriamanitra dia diavo. Isorona daholo inona ny toetra. Tsy fantatra anao fa izy vao mivavaka ianao miombona amin'Andriamanitra dia miteny foana fanahy masina. Endriny ny fanahy masina io e. Tsy miteny hoe toetranao io mbola misy 10,000 toetra ratsy ao anatinao, tonga dia kivy ianao. Ambarany tsirairay manao hoe mialona kely io, zay fotsiny lo. Afaka indray io, ianao masona mbola lavalava io. Io ianao jejo alefantsikelikely io. Zay mahatonga antsika hoe vao miteny ngamba fa maro be afaka zay ozy Andriamanitra. Rehefa ataontsika tonga eny amin'ireo landra sao zay vao tena afaka ianao. Amen. Fa tsika mila miombona miaraka amin'Andriamanitra. Jereo tsara nefa io ny tantaran'ny Lota nambara amin'ny Baiboly io hoe nanambady azy ny zanaka amin'ny rahavavy le lazaiko tary. Avy eo tena mamolavo le ry. Ozy amin'ny Baiboly nampianarana zanaka ny sotrotoka. Dia marana koa azy ao amin'ny Salamo 7:20 andiny faharoa ka hatramin'ny andiny fahavalo. Salamo 7:20 andiny faharoa ka hatramin'ny andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro mitabataba amin'ny fahavalonao ary zay mankalanao dia mananatra ny lohany. Fa mankala an'Andriamanitra io. Andiny fahatelo. Ny olonao no iokoany amin'ny hafetsena ary miara-misaina mely izay voafinao izy. Hoy izy avika andeha ho fongorantsika tsy ho firenena izy mba tsy ho tsarovana intsony ny anaran'i Israely. Fa efa niray tetika tokoa ireo ka anao fanekena hanohitra anao. Dia nilay ny Edomita sy ny Ismaelita, ny Moabita sy ny Agarita, ny Gebalita sy ny Amonita ary ny Amalekita, ny Filistina mba mimponina ny Tiro, ny Asiriana koa ny kambana taminy, tonga sandriny taranaka ny Lota ireo. Amen. Hitanao, hatramin'ny taranaka ny Lota lasa nanoran'Andriamanitra sy ny vahoakan'Andriamanitra le taranaka Abrahama. Jereo ny fa tsy nijanona teo amin'ny Lota le problème, hatramin'ny taranaka Lota tena lasa nanoran'Andriamanitra. Jereo no avy ny taranaka anao. Amen. Jereo no avinao miombona amin'Andriamanitra. Io zavatra misy taona araka ny tempasira sanitra zay teo manao hoe io zavatra tadiavina iny azon'Andriamanitra omena androany. Raha mbola tan'Andriamanitra hoe possible mahasoa anao omeny io. Amen. Fa io azo atao ifitikirana zany io. Amen. Atao fitadiavo Jesosy. Miombona aminy. Inona le ten'Andriamanitra hoe sao dia misy hevitra mampisaraka aminazy ohatra. Miombona aminy. Zay ataovy problème. Ny problème le olona, ny olona tafasaraka amin'Andriamanitra. Tsy hoe nao mivavaka fa no tafasaraka amin'Andriamanitra. Misy ny olona mivavaka fa tsy miombona amin'Andriamanitra. Fa mitady vola, mitady zavatra be dia be. Mahita fa eto misy olona mahita an'Andriamanitra eo akaikin'ny Jesosy mahatsara antsika vavaka antsika. Misaoratra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay. Miteny anao Jesosy io fa tianao zahay ary ianao dia tena sary-piaro dia tena sary-piaro aminay. Tsy zavatra aminay no tadiavinao Jesosy io fa zahay mihitsy, satria asan'ny tananao zahay, noforonao zahay, zanakanao zahay, misy ho avy mamitra no maninao eo aminay dia eo aminao. Misaotra fa ny masina mbola ampianaranay manakariva Tompo ho anao mifankasitrahana manakizay. Zany Tompo kadô tsara indrindra menao anay Tompo amin'ny herinandro ity dia ny teninao sy ny famarinanao. Makasitraka Tompo tehirizanao aminao Tompo izay tsirairareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Tia tanana mafibetsika ho an'i Jesosy. Ataovy mafy ny tehaka ao anatintsika mpanompo Andriamanitra manaraka. Alleluia. Mbola hiaraka hivavaka tsika. Jesosy misaotra betsaka anao indray amin'ity maraina ity. Mankasitraka feno anao zay Jesosy fa mbola nandefa ny teninao ianao ary mbola mianatra zay. Mangataka zay fa nahy masina mba tsy ho zatra miaino fa aoka ianao no ampatsiay, ianao no ampahery mba ahaizanay hiaina zay teny rehetra efa renay hatreto. Ary mbola hizaka ny teninao sy ny sitraponao eto Jesosy dia aoka tsy ny fievitro, aoka tsy izay fandresen-dahatra no zakako eto Jesosy fa aoka izay avy aminao rery ihany. Ary aoka ny fonay ho vonona ndray ny teny ary ampiatra ny teny. Dia mankasitraka feno anao zay Jesosy dia rainay mandrakizay ny anaranao. Amen. Tesalonianina voalohany toko 5
manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mifalia mandrakariva mivavaka aza mitsahatra misaoka amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Dia Romanina 12:12 manao hoe mifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mahareta amin'ny fivavahana. Amen. Raha mijery isika dia reteny fampidirana le verbe zany dia impératif le izy. Tsy choix le izy hoe aoka hifaly miangavy anareo mba hifaly fa baiko le izy hoe mifalia mivavah miareta mahareta. Le izy koa tsy conditionnel hoe rehefa mety aminao dia aoka hifaly. Rehefa mety aminao ny tranga dia rehefa manam-potoana ianao dia mivavah. Rehefa mampety anao dia miareta fa rehefa tsy mety aminao dia mialato eo. Fa didy le izy. Dia zao isan'ny olana ara-panahy tokony vahana dia ny tsy fampiarantsika an'ireo zavatra ireo. Fifaliana, faharetana, samy vokatry ny fanahy le izy. Fa nefa matetika tsy mety avoakantsika le izy. Fivavahana mila atao mandrakariva. Indraindray nefa tsika mieritreritra hoe mivavaka aminao Andriamanitra nefa tsy mivavaka tsika fa monomonina. Indraindray tsika tsy mivavaka fa maneky an'Andriamanitra. Indraindray tsika tsy mivavaka fa midongy. Dia rehefa valiana vavaka tsika dia mieritreritra ohatrany hoe mérité amin'le izy nefa tsy mérité an'le izy tsika fa famindraponina azahoana anazy. Raha iverena tsika zao amin'ny Exodosy 2:1 ka hatramin'ny 4 tantaran'ny zanak'Israely izy ity. Tsy vakiako le izy fa nomonomonina zareo fa hoe tsisy sakafo noana tsisy hohanina. Dia nomonomonina izy ohatrany hoe nivavaka izy zany fa nomonomonina mitaky sakafo amin'Andriamanitra. Dia zao nefa nomen'Andriamanitra ihany izy fa le zavatra angatahany zany fantatr'Andriamanitra fa ilainy. Afaka nge izy mangataka amin'ny fo madio fa maninona mangataka nefa manao vava. Nangataka izy fa nanao vava ny monomonina dia nahazo ihany izy fa nomena quand même le izy. Dia zao ny olona rehefa monomonina tsy mahay makasitraka zany, tsy mahay misaotra zany fa omenao ny eo dia mihetsika kely indray naona aloha izy zany tamin'io tantara io dia nomen'Andriamanitra papelika nomen'Andriamanitra mana. Tamin'izay le mana ny tsirony ohatrany ao amin'ny Exodosy 2:1-2 ka hatramin'ny 3:30 dia ny tsiron'le mana tamin'io dia hoe tahaka mofo misy tantely. Dia zao nandeha kely indray nandeha ihany dia nomonomonina indray tony mofomofo foana tony kovy le ho antony zay zany hoe tsy hanohanana ntsony ny problème teo satria efa nisy mofo isan'andro fa le qualité an'le zavatra hohanina indray ny problème. Zany hoe le fiainana rehefa tianao asiana problème dia afaka ny izy foana. Dia le qualité an'le zavatra indray dia monomonina indray hoe tony mofomofo foana no haninay fa tsy mba misy zavatra fa le zay iverina any Egypta fa any mba misy an'izao mba misy an'izao mba misy an'izao. Tany sanina daholo ny fahatsakana tany Egypta nefa tany Egypta koa hoe avoay tato zay fa tery loatra. Zany hoe zay le izy rehefa créena problème dia misy. Rehefa ohatsy izy ianao koa hoe solution hito dia solution. Dia zao niova le tsiron'le mofomofo. Lasa tsy ohatran'ny tantely intsony fa lasa mona aminaina satria lasa mofo amin'ny menaka. Satria le masonao zay ny tena mpanompon'Andriamanitra hoe le perception tsy mahay makasitraka an'Andriamanitra dia miovatra amin'ny tsiron'ny zavatra. Io fiainana io journée io tsy maintsy atrehantsika fa mandra-pariva ny andro ny afaka hoe nandeha tamin'ity journée ty dia tena tiako le journée ny décision anao.
amin'ny fotoana hiatrehanao azy. Imonomonina ve ianao, tonga ve dia anay ianao, tonga ve ianao dia tena za Jesosy mbola hiatrika an'izao, hiatrika an'izao, hiatrika an'izao, dia hiparitaka be. Sa ametraka ilay izay Jesosy isaky mandroso ny tongotra dia miaraka tsika. Isafidy hitoetra ao amin'ilay fitsaharanao. Isafidy no hifaly ninninona mitranga eo. Be dia be ny zavatra tsy mety mampifaly. Fa zao isafidy no hifaly. Amen. Manao ahoana ny fijerinao? Problème anankiray keo le tsy faharetana sy fiaretana. Hatrany amin'ny andron'ny Abrahama le izy dia zay tsy faharetana zay. Efa hoe ahazo taranaka Abrahama niandry any fa tsy tonga le taranaka dia andao hitady solution. Tsika nefany zay le hoe vokatry ny fanahy tian'Andriamanitra hitoetra ao anatin'izay faharetan'izay. Indraindray tsika tsy manana fahasahiana ohatra ny Petera hoe miala amin'ilay zone de confort. Tao amin'ny sampy kely ange confortable fa zao Jesosy tery amin'ny tafiotra, tery amin'ny onja amin'ny samboakavoary, dia ozy izy Petera Jesosy za tsy hipetraka eto fa atsoy mba ho any aminao any. Miala amin'ilay zone de confort. Indraindray tsika ohatra hoe tsy mety amiko ty olona ty dia zao helao. Nefa indraindray tian'Andriamanitra hoe miaritra ianao satria ao anatin'ilay fiaretanao no ampianaran'Andriamanitra zavatra be dia be. Miala mivoaka ny sampy. Indraindray ao amin'ny asa ao mangataka tsika Jesosy meo asa fa mila fidiram-bola omeny Jesosy le asa. Jesosy makaleo be le mpiara-miasa, enjana be le pression. Zany hoe ninninona mitranga eo dia ahitantsika problème. Tsy omena asa ianao problème, omena asa ianao problème. Inona ihany no atao atsika? Tsy mety mifaly, tsy mety makasitraka an'Andriamanitra. Fa zao tena hoe tsara io Andriamanitra io. Za manokana hoe hatramin'ny efa taona angamba zany zay vao niditra ny sehatry ny asa fa nitaizany zanako foana ako. Dia satria niditra ny sehatra ny asa satria tsy maintsy voatery ny Covid. Dia zao nieritreritra hoe hiasa mba hanampy ny vadiko amin'ny amin'ny mba hoe hifanampiana le fiainana. Dia zao nefa men'Andriamanitra n'le asa tena hoe efa niriko hatramin'izay fa zao pression be ao anatin'le asa. Napetraka Andriamanitra le izy fa pression. Dia tena nanontany tena hoe zao dia tsy eto ary le toerana. Nefa le izy tsisy moyen hivoahana le anona fa tsy maintsy hatrehana. Fa tena hoe zay hitondran'Andriamanitra anao dia hisory. Tena hoe mitomany indraindray ila ho lasa-dala manao an'le asa tamin'izany. I pasteur Sandratra sy pasteur Romy moa nanampy anahy nandritra izay fotoan'izay fa tena nahita hoe ny zavatra niaretana tao. Fa mandrakizao mbola eto. Fa ny hoe formation nomen'Andriamanitra tao anatin'le izy dia tena hoe misaotranao a Jesosy, misaotra an Jesosy tena hoe misaotranao hanampahoriana ahafantarako ny didinao. Te hampahery anao hoe mety misy olana ao an-tokantrano, mety misy olana ao amin'ny asa, mety misy olana any amin'izay misy anao. Eto amin'izao tontolo izao nge misy olana foana, misy fahoriana foana. Fa zao ahoana sisa ny tenin'Andriamanitra? Mifaly, miareta, mahareta, mivavah. Zay ifalio. Sa hoe andeha ako tsy hiasa indray dia avy indray menimena amin'Andriamanitra hoe meo asa omena nefa ianao menimenina hoe tsy zakako le asa, tsy zakako le pression. Mifaly. Dia teneny Jesosy ampianako andeha amin'ity tafiotra ity e. Tantanao ke inona no tianao avoakako? Amiko zao ohatra hoe nidirako tao amin'le asa pression-na hoe tsy fahampiana vola. Nefany ao amin'le asa isan'andro tena ohatra hoe aiza indray no anaovana an'ity
tonga zao mifaka ny volana inona no andohavana ny vola satria tsy ho vitanao sady ahandro sakafo no etsena no iservir olona no anao livraison mila olona ianao manampy anao tsy maintsy payeny reny olona reny fa zao le situation ametrahan'Andriamanitra anao a ianaranao iankinana amin'ny Jesosy rehefa mifaly ianao miatrika an'le izy hoe de toute façon Jesosy a tsy maintsy atrehako ty azy ty tsy maintsy de zao hiatrika azy ampimonomonomana ve za hiatrika azy ho tezitra amin'ny olona rehetra ve za hiatrika azy araka amin'ny frustration ve za sa hiatrika azy araka aminao de zay hitondranao atsika eo mety daholo